Ankoatr'ireo voka-pambolena sy ny fambolena, ireo milina famokarana samihafa dia anisan'ireo hita eny amin'ny Fier-Mada eny Andotapenaka moa ny huile essentielle. Ny andinidin'izay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana no tanterahan'ny Claude Arasolson sy Laza Morgan. Ny fanandratana ny maha-malagasy no antom-pisian'ny fikambanana laka. Raha ny sehatry ny kolotsaina no nahafantarana azy ireo hatr'izay dia misehatra eo amin'ny famokarana huile essentielle ihany koa izy ankehitriny amin'ny alalan'ny orinasa laka, ary anisany mandray anjara amin'ny Fier-Mada izay mitohatra amin'ny Rapitso eny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Ny vokatra dia mitondra ny label hoe gasy tsara. Ny vokatra vokarinay dia vokatra ampiasaina amin'ny exportation izany fa natao afaka vidiana malagasy rehetra amin'ny vidiny atao hoe mirary izany na dia tsara taliana na dia fa ny izay ao laka izany ataonay dia manana asa maromaro izay dia ankoatran'ny zavatra ataonay eto dia any amin'ny resaka kulturaly ihany koa misy anay fa mitovy foana ny kanjona dia tsy izany fa ny fanandratana ny malagasy. Dia izy aloha tsara izany ilay lalam-barotra, azo ampiasaina tsara ilay lalam-barotra fa ho anay manokana izany misy zavatra tiana atao izay koa tiana mitsabo dia mampitsabo anay amin'ny zavatra tiana hiampiana kely izany ahafahanay mampiasa sy ahafahanay manolotra fahalalana ho an'ny. Ny huile essentielle dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ary tombony lehibe ny fampiasana azy ireo. Moramora kokoa ny fitsaboana satria tsy mila minana fanafody fa minana fanafody izy dia lasa marary vavony lasa miantoa ny fitsaboana fa raha amin'ny huile essentielle izy dia resaka inhalation sy resaka otra fotsiny izany dia afaka mitsabo fa indrindrindrindra ny ankizy kely sy olona efa tena misehatra ihany koa amin'ny fikadiana ny tontolo iainana sy ny fanamaitsoana ny tontolo manodidina ny laka, ka misy ny tolotra mifandraika amin'izay eto amin'ity trano evan'izy ireo ity.